vavaka isikariavana mideranao amin'ny fonay rehetra izay Andriamanitra fa Andriamanitra ianao ary mirehare izay mahananao mankalaza anao izay miombona amin'ny fiangonanao masina maneran-tany izay manaiky ny fiandriananao manaiky ny fahatsaranao fantatray fa mamangy any andrainao ankehitriny ary mamangy anay indrindra mialala amin'ny teninao avy ary midira ty anatinay mampahirezana indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Epistily voalohany ho amin'ny Tesalonianina, toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalonianina izay ao amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiatanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy Tompontsika eo mason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatray ry rahalahy malala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokina be araka ny hafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary anareo efa manahaka anay sy ny Tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy taminareo no nahenohan'ny tenin'ny Tompo tsy tany Makedonia sy Akaia ihany fa teny tontolo eny no noelezany lazany finoanareo an'Andriamanitra ka dia tsy misy olazaina intsony. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandra ny zanany avy any an-danitra izay natsangana tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny afatr'Andriamanitra ho antsika ho anio dia arak'izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany, toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Tesalonianina voalohany, toko voalohany, andiny voalohany hatramin'ny 10. Nakana ny lohahevitra hoe ny tena kristianina dia ho aminareo hatrany anian'ny Tompo. Ny tanànan'ny Tesalonika dia tanàna iray lehibe any Grèce ankehitriny. Seranana moa izy io, misy seranana amin'ny tena marina ka nandray vahiny maromaro koa niara-monina tao amin'izany tanàna izany. Ny apôstôly Paoly no anisan'ny nitory ny filazantsara nanangana ny fiangonana tany ary dia miroborobo be ny fiangonana kristianina tao saingy nisedra fanenjehana mafy. Ka izany indrindra no antony nanoratan'ny apôstôly Paoly izao epistily izao ho azy ireo mba hampahirezany azy. Ao anatin'izany taratasy izany kosa nefa ny Tesalonianina voalohany toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 dia azontsika hatarafana ny hoe ahoana izany tena kristianina izany. Ny tena kristianina dia resy lahatra fa Andriamanitra no mifidy azy. Ny tena kristianina dia resy lahatra fa Andriamanitra no mifidy azy. Iaho ny apôstôly Paoly no nitory tao voalohany. Izy mihitsy no namohan'ireo olon'ireo. Afaka mirehare izy hoe tsy tonga mpivavaka nareo raha tsy izao.
tsy zany nataony ao amin'ny andininy faefatra fa zao ny fampatsiahivany fantatray ry rahalahy malala an'Andriamanitra ny fifidianan'Andriamanitra anareo. Ambarany tsara hoe Andriamanitra amin'ny tena mandray anareo malala, Andriamanitra amin'ny tena tia anareo raha tonga kristiana anareo. Ary tsy izao na dia zao aza anisan'ny voalohany nitory taminareo, tsy izao no mifidy anareo fa Andriamanitra. Ny tena kristiana dia resy lahatra fa tsy olona no mifidy azy fa Andriamanitra no mifidy azy. Ry havana, nisy olona angamba tsaronao satria io lohany isan'ny tarika voalohany ianao ho tonga mpivavaka. Tsara zany, isaoran'Andriamanitra zany. Fa zao azakinina amin'ny olona ny fanarahanao amin'ny tompo fa fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra no mifidy anao, fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra ihany zany olona izany. Fa Andriamanitra no mifidy anao ho tonga mpivavaka. Araka ny tenin'ny tompo hoe tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy anao. Ny tena kristianina dia mandray hatramo ny tenin'Andriamanitra. Mandray hatramo ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny andininy 5: ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny heriko sy ny fanahy masina. Zany hoe tsy hoe ny teny ny apôstôly Paoly dia mino ny olona fa misy fanahy masina mitondra izany teny zany any am-potsika mandresy lahatra atsika, ka tsy miankina amin'ilay olona mitory teny loatra fa miankina amin'ilay olona mandray indrindraindrindra no alavira sy mampamony tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika. Ary dia tsapan'ny apôstôly Paoly hoe na dia efa tsy teo tsony ary izy dia mbola nandray sy napiatra izay tenin'Andriamanitra nitoriana taminy ihany ny kristianina tao Tesalonika ka nampirehery an'ny apôstôly Paoly zany. Ary dia niderahany azy ireo, niderahany azy. Misy afatra ho atsika zany avana. Azakinina amin'ny olona hitory teny ny fitiavana amin'ny tenin'Andriamanitra. Raiso hatrany, iaino hatrany raha mbola tenin'Andriamanitra no toriana fa ny fanahy masina no miasa fanambara fotsiny ny mpitory teny. Azo manao hoe za tsy iaino tory teny raha sy rakoto na rasoa fa lasa Andriamanitra no tsy hainonao. Fa raha mbola zanak'Andriamanitra ianao dia mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny tena kristianina dia tonga fianarana ho an'ny mino. Ary ny apôstôly Paoly mihitsy no niaiky izany fahatsara-toetra izay nanana ireo kristianina tao Tesalonika izany. Hoy izy amin'ny andininy 7: tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Tanàna lehibe anankiroa manodidina sady misy ny renivohitra Atène rahateo any Grèce, ireo tanàna lehibe ireo. Zany hoe tena naharitra sy nanan-daza ny fijoroan'ireto kristianina tao Tesalonika ireto ka manjary tonga fianarana ho an'ny mino. Ary zany ny tena kristianina, rehefa tena mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia lasa ohatra tsara ny fiainantsika. Tena filazantsara mivelatra hitan'ny olona ary mitaona olona ao amin'ny tompo ny fiainantsika. Ny tena kristianina tsy miverina amin'ny fiainan'ny taloha intsony, tsy miverina amin'ny fiainan'ny taloha intsony. Fantatry ny apôstôly Paoly tsara ireto kristianina tao Tesalonika ireto. Fantany inona ny fiainan'ny taloha tamin'izy tonga voalohany teo. Ary betsaka tamin'izy ireo no mbola nanompo sampy. Fa rehefa naheno ny laza amin'ireto kristianina ireto, ny fijoroana izy ireto, dia hoy izy miaiky eo amin'ny andininy 7: nialanareo ny sampy mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ianareo. Nialanareo ny sampy mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ianareo. Sika rehetra izao dia samy manana ny lasantsika avokoa. Mba tsy lazaka ny hoe samy nanana ny fiainam-pahotantsika. Samy efa mitady Andriamanitra sampy isika, na sampy ara-fomban-drazana na sampy amin'ny endrika moderna. Fa anio dia mila samy teny isika hoe taloha zany,
tsy iverenako tsony zany rehefa nandorony lamako fa mazava amin'ny tenin'Andriamanitra raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Farany ny tena kristianina dia miomana ny amin'ny fiverenan'ny tompo, miomana sy miandry amin'ny fanantenana ny fiverenan'ny tompo. Fa ny apôstôly Paoly raha naheno fa niraisin'ireo kristianina ireo ny fampianarana izay nataony, ary anisan'ny lehibe amin'ireny ny amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fiomanana hiandry ny fiverenan'ny tompony amin'ny raha ololanitra amin'ny andro farany. Ny apôstôly Paoly amin'ny andininy 10 miandry ny zanak'Andriamanitra Matsy Jesosy Kristy avy any an-danitra ianareo, eniko izany lazanareo zany. Ary zany tokoa ny kristianina havana. Inona ny maha kristianina antsika raha tsy mino izay nambaran'ny tompo sy nampanantenaina isika. Hoy ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra, manitra indrindra isika raha ny eto an-tany ihany no anantenantsika ny Kristy. Raha faly mankafy izao fiainana hita maso ara materialy zao fotsiny isika, fa tsy mino izany hoe mbola ho avy ny tompo ary nanamboatra fitoerana ao antsika, dia sanatria hitovy amin'ny sadoseo, mijoro fahavalon'Andriamanitra, manohitra ny planin'Andriamanitra. Ary tadio fa io fiomanantsika miandry ny fiverenan'ny tompo no manome antsika fanantenana. Dia ho raisitsika ampoly atenin'ny tompo milaza hoe raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ary izay hitoerako no hitoeranareo koa. Raha ho avy nefa ny zanak'olona mo ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Luka 20:25. Ry havana, tandremo sao mamita tena isika, sao tia manamary tena sy mihevitena ho kristianina kanjo tsy mbola izy, ka sanatria ilazan'ny tompo amin'ny fotoam-pitsarany hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo, kodinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoany ianareo na tsy. Hamanga ny fotsika ny an'ny tompo. Amen. Chers frères et sœurs, notre message pour cette semaine est tiré de l'épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 10, dont le thème est les vrais chrétiens. C'est vers l'an 50 que Paul a écrit les épîtres aux Thessaloniciens. Et il faut savoir que Thessalonique était une grande ville qui se trouve en Grèce. Les premiers convertis de Thessalonique font partie des premiers Européens qui sont devenus chrétiens. L'apôtre Paul les a encouragés ici car ils ont subi tant de persécutions. Mais on peut bien dégager à travers ces encouragements les caractères des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens sont convaincus qu'ils ont été choisis de Dieu. Les vrais chrétiens sont convaincus qu'ils ont été choisis de Dieu. L'apôtre Paul connaît bien les premiers chrétiens de Thessalonique, car il y était déjà pour leur prêcher l'évangile pendant 1 mois. Et au lieu de se vanter d'avoir fondé cette église, il leur rappelle au verset 4, c'est Dieu qui vous a aimés, c'est Dieu qui vous a choisi pour être à lui. C'est pas lui, c'est Dieu. Chers frères et sœurs, peut-être vous vous souvenez aujourd'hui de la personne par laquelle vous avez connu le Seigneur. C'est bien. Mais rappelez-vous qu'elle n'était qu'un instrument de Dieu. C'est Dieu qui vous aime. C'est Dieu qui vous a cherché par tous les moyens pour vous permettre de venir à lui. C'est Dieu qui a donné son Fils unique, mort sur la croix, afin que vous ayez la vie éternelle. Alors, si vous êtes un vrai chrétien, vous devriez reconnaître que c'est Dieu qui vous a choisi et non personne d'autre. Vous n'êtes redevable envers Dieu pour votre conversion. Par ailleurs, le Seigneur l'a bien confirmé,
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Les vrais chrétiens reçoivent toujours le message de Dieu. L'apôtre a rappelé au verset 5, quand lui et Silas leur ont annoncé la bonne nouvelle, que ce n'était pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit. Paul les a donc félicités, car bien qu'ils ne soient plus avec eux, ils reçoivent et considèrent toujours les messages délivrés dans l'Église comme parole de Dieu. Vous aussi, chers amis, je crois que vous êtes des vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens ne font pas de culte de personnalité à leur leader. Les vrais chrétiens reçoivent toujours les messages prêchés dans l'Église comme venant de Dieu, peu importe le messager. Les vrais chrétiens est un modèle pour tous les croyants. Paul a reconnu cette qualité chez les chrétiens de Thessalonique. Voici en effet ce qu'il a dit au verset 7. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Un modèle pour tous les croyants. Et oui, lorsque nous vivons vraiment la parole de Dieu, lorsque nous mettons vraiment en pratique la parole de Dieu, nous devenons forcément un modèle pour tous les croyants. Et la vie des vrais chrétiens est un évangile ouvert aux yeux de tous. Les vrais chrétiens ne revivent plus leur ancienne vie. L'apôtre sait bien que beaucoup d'entre les chrétiens de Thessalonique ont pratiqué l'idolâtrie. Mais d'après ces informations, ils ne s'y retournent plus. Et l'apôtre s'en réjouit et les a félicités au verset 9. Vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu. Chers frères et sœurs, personne n'est né chrétien. Nous avons tous notre ancienne vie. Beaucoup d'entre nous ont même pratiqué l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle. La parole de Dieu nous ordonne même que les vrais chrétiens abandonnent les idoles pour se tourner entièrement à Dieu. La parole de Dieu nous le confirme d'ailleurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Enfin, les vrais chrétiens espèrent au retour glorieux de Christ sur les nuées. Le retour de Christ sur les nuées a été un pilier de l'enseignement de Paul aux Thessaloniciens. Et il les a félicités au verset 10, quand il a été informé de l'importance que les chrétiens de Thessalonique ont accordée à l'événement eschatologique prophétisé par le Seigneur lui-même. En effet, il a dit qu'il a entendu aussi qu'il attend que Jésus, son Fils, vienne des cieux. Verset 10. Souvenons-nous de 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Chers frères et sœurs, la finalité de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle dans le royaume des cieux. Pour conclure, j'aimerais dire que Dieu sait que beaucoup se croient encore chrétiens alors qu'ils n'ont pas ces qualités citées tout à l'heure. Maintenant, pour ne pas nous tromper nous-mêmes, cherchons avec humilité la face de Dieu pour que nous devenions des vrais chrétiens, modèles pour tous les croyants et vrais héritiers du royaume de Dieu. Amen.